manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia efa miamiana miandalana ny tandrotsakorana any amin'ny fatra avaratry Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia foana ny fampitandremana mahakasika izay fabetsahan'ny rotsakorana izay. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia mety ho hita taratra eny foana aloha ny orana tandrifin-drahona ho an'ny fatra maro eto amin'ny afovoan-tany. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana amin'ny alatsinainy ho avy izao ho an'ny fatra Analamanga sy Alaotramangoro. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana goavana fa saika manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré maripana ho an'ny afovoan-tany. Tafakatra 9 hatramin'ny 7 degré kosa izay maripana ambony indrindra izay any amin'iny fatra avaratra Andriafanomosiny. Raha miviana ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina ary nijerentsika amin'ny antsipriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny fatry Menabe, andrahoana fahatombanana isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny afovoan-tany ny fatra avaratra Andrefana ary ny tapany avaratry Madagasikara. Ny fatra hafa kosa indrindra ny tapany atsimon'ny nosy dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray ary dia mety hita taratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona ho an'ny afovoan-tany, izany hoe any fatry Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary mihitatra hatrany amin'ny atany ny fatry Menabe sy Melaky. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko any amin'ny fatry Betsiboka, Sofia, Analanjorofo, Atsinanana ary Alaotramangoro. Ny fatra hafa indrindra ny tapany avaratra sy morotsiraka avaratra Andrefana ary ny tapany atsimon'ny nosy iny dia andrahoana mitsitokotoko na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré ho an'ny afovoan-tany, 7 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Mananka eo amin'ny 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka sy ny manodidina ny Mampikony. Miviana ny toetry ny andro ny alahady kosa indray dia mety mbola azo orana tandrifin-drahona hatrany aloha ho an'ny fatra Alaotramangoro, ny ilany Atsinanana, ny fatra Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Moromania. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Miviana ny maripana eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré hatrany ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Andao faranana miviana ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia azo oram-baratra any amin'ny fatry Sava, Analanjorofo, Atsinanana, ny ilany Atsinanana, fatry Sofia mihitatra hatrany Alaotramangoro, Analamanga, ny ilany Atsinanana, fatry Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Ny fatra hafa indrindra ho an'ilany Andrefana sy ny tapany atsimo Madagasikara iny kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny fatra Alaotramangoro sy Analamanga amin'izay alatsinainy izay. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro. Fa raha ny maripana kosa indray dia manodidina amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoan-tany, 17 hatramin'ny 4 degré morotsiraka Atsinanana ary manodidina ndraiky amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 13 degré kosa maripana ambony indrindra any Mampikony, Port Berger ary Maheva-Tanàna. Raha mahakasika ny hita fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina indray dia saika ambany amin'ny ankapobeny ny fahalotondrivotra. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia ambany na manodidina ny fetrany OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray viana ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy teo Meteo Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.